Finaritra aby ragnandria, salama daholo tsika tratran'izao alarobia fahaenina amby roapolo ny volana janoary taona roa amby roapolo sy roa arivo izao. Eto amin'ity fandarina atao hoe catéchisme d'adulte ity, izao indray moa tsika vao tafahoana satria araky ny fanazavana dia tsara hafantatra amintsika izay tsy mahalala fa rehefa misy zavatra mifanindry amin'ny fotoana dia mandefitra foana moa ny fandarantsika eto. Androany moa tsisy zavatra mifanindry dia afaka miaraka soamantsara isika. Mitohy ny lesona ny amin'ny ireo titre kristôlôjika ka ny titre kristôlôjika ho resantsika androany dia hoe Kristy taranaky Davida. Kristy taranaky Davida, izay no ho resantsika androany dia mialoha ny rosotsika amin'izay titre kristôlôjika zay dia tsika aloha hiaraka amin'ny ity mpanakanto izay efa fanta-daza ity manao interprétation ny hira mamy ny foko ry Jesoa. Njakatiana anazy ary ny sehatra. Mamy ny foko ry Jesoa, ny famonjena izay vitanao, ny adisoko lavelana, tena fakao mandrakizay Jesu malalo pamonjiso iduniaku aisuana venukanu funukanau sai sitrakau tamu ni fuku ri Jesu zaza tima sarakana bula malemi muramani tanu ifita awamina Jesu maralo pamonjisu induniaku aisuana funukanu sai sitakawe iduniaku aisuana funukanu funukanu
Avaksika araka zany hira tononkira-panahy zany tokoa Jesosy dia vonokanao izay ny rahanao anay satria maminay loatra ny famonjenao anay izay tsy ho adinonay mandraky zay ny lanjany sy ny vidiny zany kehitriny tafavory eto indray zay mianakavy handre ny teninao hampianatra anay indray ianao ny am'izany voambolana titre kristôlôjika ny mahataranaky Davida anao zany ampahafantaranao ny tsy ambaratelo ny zava-miafy ny fanahy ny zava-miafy ny teninao indrindrandrindra satria ao anatin'ny teninao no misy ny fiainana ary tsy mofy ihany no veloman'ny olona ho ianao fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra vokiso ary zahay fa tanatananay ny vavanay de fenoy ny anaranao Jesosy amen. Kristy zanaky Davida izay indray no titre kristôlôjika resantsika androany. Kristy zanaky Davida zany hoe alohan'ny resantsika ny amin' Jesosy zanaky Davida zany de veriko fa ilaina aloha zany ny mahafantatra ny manodidididina ny fanjakan'i Davida satria Davida no resahany sy ny atao hoe dynastie davidika zany hoe ny fifandimbiasana fahefana teo amy taranaky Davida. Matola zany izy hoe taranaky Davida dia misy dikany zany. Daholo tsika hanao karazana récapitulation nga raha zay ny ilazana azy ny tantaran'i Davida amin'ny ankapobeny. Fa ny mahaliana antsika dia izay mifanandrify indrindra amin'ny fampitana azy am' Jesosy. Misy teny anankiray zay any amin'ny Samuela voalohany toko 17:10 zay anasako anao mba hasokafana amin'ny baiboly satria manao katesisma tsika de mianatra de mamaky baiboly. Samuela voalohany toko 17:10. Samuela voalohany toko 17:10. Ny anaran'i Jesosy koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao manomatsy any Saoly io zany. Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary zany no voatendriny Jehova ho mpanapaka ny olony satria tsy nitandrina nadidian'i Jehova anao ianao. Indrindrandrindra le tapany faharoa. Jehova efa nitady lehilahy azy araka ny fony. I Davida no lazainy Jehova hoe nahita lehilahy araka ny foko aho. Raha mamerina mamaky ny baiboly ray manontolo ianao zany hatrany amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, tsy nisy mpaminany na olo malaza amin'ny finoana nahazo teny mamy mihoatra noho Davida. Ka nataon'i Jehova hoe nahita ao lehilahy araka ny foko aho. Ary rehefa jerenao ny tantaran'ireo taranaky Davida ny fandimby satria naditra ny taranaky Davida, misy tsy naharitra ela ny fanjakany fa rava vetivety de misy mandimby indray, de misy teny foana hoe noho ny amy Davida mpanomboko de asiko fanjakana amy janona de ny fanjakan'ny Joda sy Benjamina satria nizara roa ny Israely fantatsika taorianan'ny Solomona de ny fanjakana avaratra zay atao hoe Israely ary ny fanjakana atsimo natao hoe Joda fa le Joda de miaraka amin'ny Benjamina. Raha ny marina zany de hoe tokony tsy nanana resta intsony ny aty atsimo fa hoy Jehova noho ny amy Davida dia asiko ambiny any. Zany hoe tena akaiky ny fon'Andriamanitra Davida. Entre parenthèse lasalasa ihany ny saiko hoe sambatra ny olona zay ataon'Andriamanitra any zany hoe nahita olona araky ny foko aho ho Jehova. Davida nazo an'izany. Izao anefa ny raha mijery an'i Davida isika, i Davida tsy hoe lehilahy exemplaire manahoana. Raha ohatra ka henona zany teny zany hoe nahita lehilahy araky ny foko aho.
Isika mantsy rehefa mamaky baiboly de le côté mahafinaritra antsika ihany fa ny baiboly de tsy natao an'izany fa nampahafantarana ny zavatra rehetra. Ary raha mijery ny tantaran'i Davidy ianao de misy zone sombre côté sombre koa ao. Fantatsika loatra tantaran'i Davida. Kanefa izany lehilahy zany no nataon'Andriamanitra hoe lehilahy araky ny foko izy. Eo zany efa misy zavatra parenthèse kely sady. Verina am'le fehezanteny nahita lehilahy araky ny foko aho Jehova, mampiteny azy anina Samuela, eto amy Samuela voalohany 3:10. Tsy mampatsiaro anao fehezanteny anankiray any amin'ny filazantsara ve zany? Sao de mba misy mahay nareo de mba lazao amiko amin'ny commentaire eo. Averiko le fehezanteny, nahita lehilahy araky ny foko aho. Hoy Jehova matsy an'ny Davida, zany hoe Davida zany, nahita lehilahy araky ny foko aho. De misy phrase mitovitovy ny heviny, le phrase zany tsy tena exactement zay, fa mitovitovy am'izay ny heviny any amin'ny testamenta vaovao, any amin'ny filazantsara. Indroa ny veriny io phrase io, efa noteneniko teto zay. Iza mahafantatra? Inona le phrase raha misy mahalala? Averiko le teny nataon'i Jehova ho an'i Davida, nahita lehilahy araky ny foko aho. Any amin'ny testamenta vaovao, misy phrase mitovitovy amin'io koa, fa tsy tena mitovy, fa olo-kafa no resahana, dia mitovitovy amin'ny hoe nahita lehilahy araky ny foko io. Iza le izy? Ary inona le phrase? Raha misy mahatady, raha misy mahafantatra. Aminareo 30 no nitazako eto hatraty. Fa matetika moa tsy tena zay ny nombre antsika ao fa mihoatra. Iza mahatady, iza mahafantatra. Catéchisme moa ty de maha-catéchisme azy dia misy karazana fanontaniana apetraka amin'ny mpianatra. Misy mahatadidy ve? Misy mahafantatra ve? Nahita lehilahy araky ny foko aho ozy Jehova matsy an'i Davida. De misy phrase mitovy hevitra am'izay fa tsy mitovy exactement any amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny filazantsara. Tsy misy mahalala? Eny ary. Mba tsy hataratsika de aloha ro valiko. Indroa io phrase io no naverina no miverina. Tsy Saoly. Saotra ataoko fa marina ihany le teninao hoe fanaka voafidy hitondrany ananarako any an-jetilisa izy. Fa le hoe araky ny foko. Zay mihitsy le izy hoe tena tiako. Déclaration d'amour anie ty ataon'Andriamanitra amy Davidy ty. Nahita lehilahy araky ny foko aho. Zany hoe déclareny ao mason'ny olona hoe ity lehilahy ty de araky ny foko. Non, tsy jauna. Valiko ary. Voilà, misaotra madame Lala. Iza le niteny iza niteny momba an Jesosy? Iza no niteny? De inona le teny? Iza no niteny de inona le teny? Ya Jesosy. Ity no zanako malalako. Bravo, merci. Ity no zanako malalako araky zay sitraky ny foko. Amy teny frantsay izy tena tsara loatra. En lui est mon plaisir, dit dit le Père. En lui est tout mon plaisir. Ity no zanako malalako zay sitrako. Tovy am'le eto, nahita lehilahy araky ny sitraky, araky ny foko aho. Zero tsara zany. Fa io parallelisme io no mampifandray an'i Davida sy Jesosy. Olona roa ihany ao amin'ny baiboly no nitenenan'Andriamanitra an'izany phrase zany. De Davida ary Jesosy. Nahita lehilahy araky ny foko aho. Ary Jesosy, ity no zanako malalako izay sitrako. Indroa, tamy voalohany, tamy Jesosy natao batisa, teo alohan'ny Jaona mpanao batisa de nisokatra ny lanitra de nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe ity. Ny faharoa de tamy Jesosy niova tare teo tendrombohitra de nisy feo ny teny hoe ity no zanako malalako. Zany hoe izy no voafidy, il est l'élu. Izy no voaositra, ary zay mahatonga an Jesosy ho Kristy. Le hoe Kristy égale voaositra. Raha atao amin'ny voambolana amin'ny fiainana andavanandro hoe il est notre héros, notre super héros.
Davida super héros ny zanak'Israely niady tamin'ny Goliata. Rehefa nandresy any Goliata Davida de resy Filistina ray manontolo. Rehefa Kristy no super héros-tsika, rehefa nandresy Jesosy tamin'ny fijaliana tamin'ny tsangana tamaty, de resy zao tontolo zao sy ny fahafatesana. Izay lay analogie, Kristy no super héros-tsika ary nandresy ho atsika. Davida no super héros n'Israely, nandresy ho an'ny Israely ka mpandresy daholo ny zanak'Israely. Izay lay contexte ifandraisana izy. Ray zay. Faharoa, misy teny fikasana ao amin'ny Jeremia 7:17 sokafa ny baibolitsika. Jérémie 33:17. Jeremia 7:17. Inona le teny fikasana? Le teny fikasana de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao no lazain'i Jehova, Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny taranak'Israely. Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Zany hoe izy no voafidy ary ny taranany de anjaka mandrak'izay. Zany hoe nahazo teny fikasana hatramin'ny voalohany ary azon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Zany hoe io teny fikasana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida io zany a dia tanteraka ao am' Jesosy rehefa avy eo. Jesosy koa de lay teny fikasana efa tamin'ny voalohany de efa nanao teny fikasan'Andriamanitra vao niditra ny fahotana teo amin'ny Saidena, tao amin'ny Genesis 7:5, io le atao hoe proto-évangile, la filazantsara kely mialohan'ny fotoana, izay niteny hoe avy amin'ny taranaky raha vehivavy anoritoro ny lohanao ary anao kosa anoritoro ny velatomby. Promesy io ary Andriamanitra ny garde ny promesiny hatramin'ny farany. Noho zany le titre hoe fils de David, hoe taranaky Davida na zanaky Davida, de manambara hoe Andriamanitra dia fidèle am'izay zavatra nolazainy, marina amin'ny teny zay nolazainy, ary tsy maintsy tanterahany na inona mitranga. Ataovy ao anaty fonosana le hoe na inona na tsy mahatoky aza ilay mpanompony Davida, efa nianiana tamin'ny tenany Jehova. Fa avy amin'ny Davida no ipoirany famonjena ary de nitanterahany zany na dia maditra aza ny zanak'Israely. Satria Andriamanitra no miteny ary ny teny tsy miverina amin'ny raha tsy efa mahatanteraka zay nandrany azy. Jero tsara ny contexte taorinan'ny fahababona. Rehefa tonga ny fahababona, rava ny fanjakana, tsy nisy tsony atao hoe dynastie, zany hoe le fifandimbiasa pahefana eo amin'ny taranaky Davida, satria nisy complot politika, nisy olona nialina ny taranaky Davida, dia tsy nisy intsony ny fifandimbiasa pahefana teo amin'ny taranaky Davida. De nieritreritra zany jiosy hoe ravatra eo ny atao hoe dynastie davidika. Zay ny fisainan'olombelona. Fa Andriamanitra efa nanao teny fikasana fa tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianana Davida. Enina de tsisy mpanjaka intsony taorian'ny fahababona. Natao mihitsy ny fomba rehetra zay tsy hisy na hisy taranaky Davida hiakatra. Nipotehina mihitsy ny taranaky Davida. Kanefa naverin'Andriamanitra amin'ny Davida ny teny fikasana tamin'ny alalan'i Jesosy. Izay no tsy azakan'ny fariseo an'ilay tadidinareo le jamba ny antso hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aminay, hitanareo le jamba tao Jeriko. Rehefa henony ny fanandalo Jesosy de niantsoantso ty jamba, ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. De ozy izy ny fariseo, ampangino io. Fantatrareo moa ny antony mahatonga ny fariseo masika hoe ampangino io, satria tsy zakan'ny olona le hoe io ndray le taranaky Davida fa hiverina. Natao ny fomba rehetra mihitsy mba hahatonga ny taranaky Davida ho lany tamingana, tsy hiverina eo amin'ny fitondrana. Fa rehefa nanao teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy miverina ny teny fikasana. Na iza tsy valana, na iza tsy valana. On a tout essayé. Nipotehina hatrany amin'ny fakany taranaky Davida.
nampitenenin'Andriamanitra ny jamba. Matoa io ao anatin'ny filazantsara tsy ilay fahajambana no zava-dehibe fa ilay teny lazain'ilay jamba. Ampiteneniraha ozy izy ny fiteneny atsimo. Ampiteneniraha le jamba. Ry Jesosy zanaky Davida ô, mamindrafa. Jereo tsara le contraste. Jamba tsy mahita akory izy le tamy fa reny fotsiny hoe avy any hono Jesosy. Lay jamba ndray no manondro ny mahiratra hoe ity lay taranaky Davida hiakatra amin'ny fitondrana. Ny mahiratra ndray tsy mahita. Navarina. Izay le fiasan'Andriamanitra hoe na de ny mona aza ampiteneniny rehefa ilainy zany. Ny vato afaka miantsoantso rehefa ampangeninao Jesosy. Izay no antony tsy nitiavan'ny olona n'io jamby io ny antsoantso hoe ry Jesosy zanaky Davida. Satria hoe oay zay indray fa miverina le taranaky Davida. Nieritreritra daholo angamba ny zalahy hoe vitavita ho azy any le tantara. Azafady. Rehefa teny fikasana tompoko, na iza mahay, na iza mafy, na iza ambony, tsy misy mahafaty teny fikasana. Ary io izy io taranaky Davida, marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra, ary dia mbola mipotra ihany le taranaky Davida, Jesosy zany. Nanelingelina matsy zany hoe taranaky Davida zany. Avelatsika any ny amin'iny. Ndeha tsika hitralalindalina am'izay ny am'le terme taranaky Davida. Ahoana moa le hoe taranaky raha vao teny hoe taranaky ianao zany de milaza tetiarana. Ianona miteraka ny ranony, ranona miteraka ny ranony. Andao ary jerentsika ny arbre généalogique ny fandraisan'i Jesosy sy Davida ao amin'ny Matthieu toko voalohany andiny voalohany. Sokafy ny filazantsara Matthieu toko voalohany andiny voalohany. Misy tetiarana anankiroa amin'ny filazantsara na ny Matthieu de misy any filazantsara hafa. Fa ity tetiarana Matthieu ty no ilaitsika. Le tetiarana arbre généalogique ifandraisan'i Jesosy sy Davida. Matthieu 1:1. Androany tsika somary andalindalina kely manao grika kely, tsy kory hoe anasaro zavatra misy dikany matoa mitra lalindalina kokoa. Matthieu toko voalohany ny andininy voalohany. Izao no filazany teny ao vakiko miadana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Avy eo am'izay manomboka ny andininy faharoa, Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba sy ny sisa. Fa indrindra ny andininy voalohany io eo tsika no handalina kokoa. Averiko Matthieu toko voalohany ny andininy voalohany andininy voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Bizarre le fomba fiprésentena le arbre généalogique. Fa maninona no singanina zanaky Davida ary zanaky Abrahama. Zay ny introduction eo amin'ny andiny voalohany. Zay izy vao manazava hoe ianona niteraka ny any. Misy dikan'io. Tadidio tsara fa ny teknika fanoratana tranainy tamin'ny antikité, ny hevi-dehibe zay tiany mpanoratra ho lazaina no avoaka amin'ny andininy voalohany. Azadino zay. Ny hevi-dehibe zay tiany mpanoratra velabelarina ao amin'ny toko ray amantolo dia apetraka any amin'ny andininy voalohany. Tadidio zay notion zay manomboka zao. Maninona zany amin'ny andininy voalohany miresaka izy hoe Jesosy zanaky Davida ary Jesosy zanaky Abrahama. Zao miala tsiny fa miditra lalina kely tsika. Ny zavatra manaitra atao amin'ity toko voalohany andiny voalohany ty andehantsika hijery ny filazantsara moa de nadika avy amin'ny teny grika, zany hoe filazantsara grika. Fianarana no ataotsika de tsy maintsy mandalina kely fa tsy sarotra kory. De mijery aho ny filazantsara grika nanoratana an'io toko voalohany andiny voalohany io. Ny zavatra mahavarina mba magataka anareo jereko nareo raha manaraka tsara. Inona ny mot, inona ny voambolana nampiasain'ny baiboly malagasy lay inona ny teny voalohany misoratra eo amin'ilay toko voalohany andiny voalohany. Teny anankiray voalohany. Masorata ambany eo hoe le Matthieu toko voalohany andiny voalohany. Ndao ary. Izany bakingakinga eo. Ina le teny voalohany ao Matthieu toko voalohany andiny voalohany.
Voavakiko teo le izy a. Inona ny teny voalohany eo Matthieu toko voalohany andiny voalohany? Misy antony matoa mampanontany anareo zay. Tiako nareo hanaraka tsara an'le raisonnement mantsy rehefa avy eo. Dahoary tompoko. Matthieu toko voalohany andiny voalohany, inona ny teny voalohany nosoratan'i Matthieu eo amin'io andiny voalohany io? Aizo. Mamaky baiboly ve tsika io? Ah, Matthieu toko voalohany. Matthieu toko voalohany andiny voalohany ka. Ah, tsy faminaniana. Matthieu toko voalohany ny andiny voalohany amin'ny baiboly malagasy. Ny filazana. Misaotra tompoko. Ny filazana. Surtout io par io. Ny filazana. Dia tsy pio io ny filazana io. Tsy pio io. Raha manana baiboly anao na sorata amin'ny kahienao. De io filazana io a rehefa jerenao a amin'ny Bible, amin'ny teny grika, amin'ny baiboly satria nadika avy amin'ny teny grika ny filazantsara. Dia ny terme ny fandikana amin'ny baiboly frantsay malagasy dia tsy tena hoe diso fa efa interprétation daholo hoe ny filazana. Fa ny dikateny arabaky teny avy amin'ny teny grika de hoe biblos. Zay mba afaka manoratra de mba sorata ao satria mety misy olona tsy mahay manoratra azy. Biblos. Le filazana zany égale biblos amin'ny terme grec. Eo zany de efa misy zavatra manaitra. Raha dikako zany, raha veriko zany le traduction de hoe ny biblos ny razan Jesosy. Voilà. Biblos fa tsy Bible. Ny biblos ny razan Jesosy. Hafa kely a. De iza ny matadidy ny terme iny dikany atao hoe biblos ho an'izay nianatra baiboly. Efa nianarantsika zany mora kely. Inona ny atao hoe biblos? Oa, filazana égale biblos. De inona ny dikany hoe biblos? Efa nisoratan'ny madame Bako malala io, ny biblos dia Bible, la Bible. N'est-ce pas? Biblos égale la Bible. Na koa hoe ilay boky, le livre. Oui, le livre. Le livre, raha amin'ny dikateny français, le livre de la généalogie de Jésus-Christ. The book of amin'ny teny anglisy, ary amin'ny teny malagasy ny filazana ny amin'ny. Tsy diso akory le fandikateny fa saingy miafina tsy hita tsara le hoe baiboly raha atao zany raha za zany manao famerina dikateny de hoe ny baiboly ny filazanan'i Jesosy. Raha zay ngamba ny andikana azy. Ohatrany te hiteny zany eto Matthieu hoe enfin le zavatra nampanantenain'ny soratra masina ny biblos, io izy io. De le taranaky Davida, Jesosy. Zany hoe Jesosy no cœur de la Bible. Zay le izy tompoko lahy sy tompoko vavy isany. Tsisy fotony ny baiboly raha tsy Jesosy no ivony. Hoy le mpampianatra anay testamenta vaovao zay mpanao heviteny hoe raha tsy mahita an Jesosy eo ampamakina ny soratra masina ianao izy de lany andro fotsiny namaky tao. Satria ny ivon'ny soratra masina, ny bazin'ny soratra masina dia Kristy. Mavarina, tout est là. Eo amin'ny toko voalohany andiny voalohany io, biblos, ny tantarany zany hoe ny foibe, ny ADN ny baiboly, ny ADN ny soratra masina dia Kristy. Maranitra le Matthieu a, tonga de zay nanomboany azy. Te hiteny izy hoe io le nandrasatsika zay nambarany soratra masina ray manontolo, nambarany mpaminany, nambarany bokin'ny lalàna, nambarany bokin'ny tononkira. Iza no ambaran'ireo boky rehetrarehetra eo? Iza no ambarany Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy? Kristy no ambarany.
to teteny izy hoe enfin tanteraka ny teny fikasana rehetra io Jesosy. Aonao zy Jesosy tany filazantsara tsy tonga andravany lalàna ao izy fa maninona hanatanteraka. Ahoana ozy ny teny Jesosy rehefa alohan'ny ho faty izy tamin'ny fijaliana? Tout est accompli. Inona le tout est accompli? Vita tanteraka hatramin'ny litera A ka hatramin'ny teboka ny zavatra rehetra zay nolazain'ny soratra masina dia izaho Jesosy Kristy vao omby tamin'ny fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Zay le izy. Paoly apôstôly mbola manampy koa ao aminy ny eny sy ny amen. Le eny dikan'le hoe ny fahatanterahany teny. Ny amen ao aminy fahatanterahany teny fikasana. Zany hoe raha esorinao ao amin'ny baiboly zany Jesosy dia tsy silanan'io baiboly io. Zay mahatonga antsika kristianina tsy manaiky ny islamo. Satria Jesosy dia olona sotra fotsiny ao fa tsy Jesosy ny fohibeny. Zay no mahatonga antsika kristianina tsy manaraka fihavanana judaïsta na dia milaza Jesosy areo fa tsy Jesosy maty amin'ny fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Ny mahasoratra masina ny soratra masina dia Kristy. Izay no Matthieu toko voalohany andiny voalohany. Et c'est pas fini. Mbola mandalo tsika. Inona ny teny faharoa ao aorianan'le biblos? Tsy hitanao fa amin'ny baiboly malagasy tonga de natella lay teny. Fa amin'ny baiboly teny baiboly avy amin'ny teny grika de tena mahavariana, mahavalalana le izy. Ny teny voalohany ao Matthieu toko voalohany andiny voalohany amin'ny grika de hoe biblos. Ary ny teny faharoa juste après le biblos avy amin'ny baiboly grika de hoe geneseos. Geneseos ohatrany hoe genesis zany. Gene Geneseos. Nadika amin'ny dimy teny frantsay hoe généalogie fa tsy zay loatra. Fa hoe genesis. Hazala. Biblos, genesos. Biblos, toko voalohany ny filazana. Biblos, ny teny faharoa geneseos. Nadika ny baiboly frantsay hoe généalogie. Amin'ny malagasy izy de ny razany. Tsy mazava. Fa raha ajaina le dikany amin'ny teny grika de hoe les origines de Jésus. Geneseos. Genesis fantatsika tsara dikany Genesis zany commencement. Commencement dikany Genesis. Amin'ny Bible de Jérusalem nanao tentative de traduction manakaiky ny original ny Bible de Jérusalem, Bible katolika frantsay. Dia izao no lazany azy hoe voici la Bible de l'origine du Christ. Hafa kely azy. Voici la Bible de l'origine du Christ. Raha raisina daholo zany reo dikateny reo, raisina le hoe Geneseos, raisina le hoe Biblos, inona zany tena lazaina am'le hoe zanaky Davida. Kristy lay alpha, izy no fiandohana. Kristy no omega, izy no alpha sy omega. Ao aminy no tanteraka ny teny rehetrarehetra zay lazain'ny soratra masina. Zay le hoe taranaky Davida. Movatsy zay le titre zay nilazana azy ao amin'ny apokalipsy. Izaho no fiandohana sy fiafarana. Izaho no alpha sy omega. Exode 3:14. Izaho le izy rehetra zay ka ho mandraky zay. Taranaky Davida eto zany dia hafa mihitsy ny heviny. Biblos Geneseos. Ao amin'ny Kristy no fahatanterahany teny fikasana rehetra, fahatanterahany voasoratra rehetra, fa izy no fiandohana ary izy no fiafarana. Izay no tiana lazaina ambadiky le hoe taranaky Davida raha ny Matthieu toko voalohany no resahana. Tsika zao ny eritreritra fa Matthieu toko voalohany de fitanosana fotsiny reto daholo ny razamben'i Jesosy. Reto. No.
tsy resaka lista na korsa hoe ty fa misy hevi-panahy ao ambadiky. Faharoa zay. Fahatelo, isariako ny sainao. Le fametrahana en binôme ny anaran'ny Davida sy Abrahama na lasa saina io. Fa maninona nampiarahana hoe zanaky Davida ary zanaky Abrahama? Pourquoi? No nampiarahany reo. Mazava amitsika ve le fanontaniana? Maninona no nampiarahana hoe taranaky Davida sy taranaky Abrahama? Zanaky safady, zanaky Davida ary zanaky Abrahama. Misy dikany io. De ny bibliste avy hatrany tonga de teny hoe io no marqueur ilazana fa hoe nosoratana ho an'ny jiosy io satria Abrahama dia ho an'ny jiosy sy i Davida. Oui, marina zay amin'ny ilany. Mais no izy ampiarahana amin'ny Davida raha hoe Abrahama fotsiny de marina ny teninao. Marina ny tenin'ny bibliste. Fa maninona nampiarahana izy rolahy Davida sy Abrahama? Eo zany le fanontaniana mipetraka. Nampametra-panontaniana azy. De ndao jerentsika kely ny story, mahalala story tsara ny mpampiasa Facebook. Ny story ny Abrahama. Scanetsika kely ao amin'ny baiboly. Mba te hanontany anareo ndray eto zany tena manao visitasy eto hitako eto zany ny olona mamaky baiboly. Iza no afaka misituer ordre chronologique ny tantara ny Abrahama taorinan' inona no tantaraina ao amin'ny Genesis? Inona ny tantara voalohany tantarany Abrahama ary juste après de tonga de tantarany Abrahama ny tantaraina? Ndao ary. Manaingy anareo zany hamadika ny baibolinareo dikan'izay. Zany hoe mba jereo situer kely ny ordre chronologique nanoratana, ny fanoratana. Hoe inona no tantara talohan'ny tantarany Abrahama ao amin'ny Genesis. Ndao ndray ary. Inona no tantara teo alohan'ny tantarany Abrahama? Zany hoe ny fomba nandrafetana ny soratra masina zany hoe nanomboka ny resaka momba ny Abrahama ny Genesis, fa talohan'izay dia inona no tantaran'inona no talohan'io? Après mbola nisy non tsy aba Noa fa mbola nisy ka. Oui. Mbola nisy taorinan'ny Noa azafady inona ny taorinan'ny Noa? Non? Babel. Merci Caroline. Babel. Ny tantarany Babela. Ny tantarany Babela, le continuité narrative zany resantsika eto le fomba fanoratra. Vita ny tantarany Babela zany hoe lay raha ny kororoana ny lela dia niparitaka, oui, eo tsara, niparitaka ny olona nanerana an'izao tontolo zao avy eo amin'ny tantarany Babela. De avy hatrany de tonga dia ohatrany hoe misy coupure zany le histoire de tonga de Abrahama andresana. Sanarena voara amin'ny Babela. Tsy kisendrasendra ny fametrahana an'ireny tantara reny milahatra ao amin'ny soratra masina. Tsy hoe manaraka filaharany chronologique amina fotoana, fa misy heviny ny fametrahana azy ty atao eto ohatran'ny puzzle. Dia ny valiny de andao jerena sokafo baibolinareo Deutéronomie 26:5. Deutéronomie 26:5. Zao ny voalaza ao, Deutéronomie 26:5. Dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe Siriana mpanjenjena no raiko, masainy Abrahama zany, ka nidina tany Egypte izy, de nivahiny tany amin'ny olombitsy
ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Mpanjenjena, nomade, Abrahama. Zay nazahoana le surnom hoe hébreu, mpifindra monina. Ao a, mpifindra monina mandehandeha, miala amy tany rainao ho any amy tany zay aseoko anao. Toujours un éternel pèlerin, mandeha foana izy, mandra-pahatonga any amin'ny tany zay nampanantenainy. Davida koa, raha jerenareo ny tantara Davida, mbola vao zaza izy de nahazo teny fikasana hoe ianao no ny fidin'Andriamanitra ho mpanjakany Israely. Fa tsy tanteraka teo no eo zany, fa fantatsika tsara fa ny fofony Saoly ny ainy. De nanino io lehilahy io? Nanjenjena tany anefitra, niafina tany anaty grotte, ohatran'ireny olona rebelle reny zany, satria natahotra ny Saoly izy zay amono azy. De voatery zany i Davida nanjenjena tany anefitra, mandra-pahafatiny Saoly. Ao a, averiko a, i Abrahama juste aorinany Babela, zany hoe miparitaka, olona manjenjena, olona mandeha partout, fantatra hoe hoaiza no alehany. De tonga de Abrahama nyresahana, de ohatr'izay koa i Abrahama am'izay dinamika zay hoe miala amy tany ho any amy tany tsy fantatra. Miala amy tany rainao sy ny renao ho any amy tany zay mbola tsy fantatra ao. Nomade, mandehandeha eran'io rehetrarehetra io. Davida koa dia hoe ho mpanjaka ianao kanefany a dia miafina any anefitra, any anaty lavabato. Jereo indray ary Matthieu 8:20, ampifandraisitsika amy Jesosy. Matthieu 8:20. Matthieu 8:20. Matthieu 8:20. Ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa haolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy manana izay ipetrahany lohany. Ao a, hay le Jesosy zay lazaina fa mpanjaka tiako kay tsy manana zay ametrahany lohany akory. Nefa izy milaza fa Andriamanitra, nefa izy milaza fa zanak'Andriamanitra, tsy manana na de kabanina kely anankiray, fa manjenjena eny an-tsano matory miaraka amin'ny mpianany. Nahatonga ny Davida, tsy Davida azafady, nahatonga ny Petera nametra-panontaniana ny farany hoe ahoana ihany tsika ty e? Efa nafoy trano, nafoy tany, nafoy reny, nafoy an'izao ho anao zay. Satria normal le tahoatry Petera hoe ahoana ary tsika ty? Milaza ianao fa tompon'ny fahefana rehetra nefa ianao raha tsy manana na ampondra ray aza, tsy manana na dia efitrano ray. De ohatrany Abrahama, miala amy tany rainao sy ny renao ho any amy tany zay aseko anao ary ataoko omeko anao dôlatra. Izy amin'io a toujours éternel pèlerin, eny ampandehanany eny, tsy fantatra hoe makaia. De ohatrany koa Davida, nahazo teny fikasana Davida fa izy no mpanjaka, nefa de any manjenjena anaty lavabato any, miafina any, miandry ny rariny. Efa impiry no azony teo am-pelantanany miainy Saoly, fa ozy izy hoe non, tsy afaka mikasika ny olom-bosy Jehova. Hoy Davida, miandry. Ny tiana tenenina de zao, io Jesosy io, lay super héros tsika, tsy mba nitiavony olona, il était détesté, il était malmené, tahakany Davida sy tahakany Abrahama. Nandeha teny, tsy mba nanana zay nametrahany lohany. Ary eo lay contraste an'lay fivavahantsika kristianina. Tompony fahefana rehetra, nefa de maninona? Tsy misetrasetra. Indro amitsangana mandondona ambaravarana, raha misy mihainy feoko de hiditra ao aminy aho ary sakafo aminy. Ny olona mana fahefana zany tsy andondona aminao, voay ty trano ty,
za patronao no miteny zao ozytsika tamin'ny filoam-pirenena tany ny mpanjaka tany ny ministra zay tiany atao miala mikisaka daholo zay te hikisaka zay malemy sy mandinidinika fa lay taranaky Davida ilay Jesosy taranaky Davida ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany tsy manana na de zay metrahany ny lohany azy zany hoe tsy misetrasetra tsy manao ankeriny manaja ny safiditsika ozy izy le hira amy firana fihipirana zay hoe na de tompo lehibe de mandona mora re fa raha ny tompo lehibe eto ambony tany tsy andona moramora zany azotsika angambany izay zany koa zany le titra hoe taranaky Davida no zany ny fanambarana le teny hoe Abrahama sy Davida dia araky ny hevitro teo iaho de izao hoe symbole an'le atao hoe fananana fanantenana olon'ny fanantenana zany Davida sy Abrahama zany mba azonareo an-tsaina moa Abrahama hoe isao nisan'ny kitana eny amy lanitra raha vo isanao reo de vo isanao nisan'ny taranakao isao ny fasika eny amoron-dranomasina raha vo isanao reo de il avait 90 ans 90 ans de ozy izy ny teny frantsay haitsika tsy anjery manao hoe l'espoir fait vivre les cons tsy maninona na de lazain'ny olona fa con azy ianao tahakany Abrahama efa anty-da io ve ianao de mbola manantena zany lazainy Jehova zany fa hoe azo taranaky ianao isara azavadiny manao ny ome tahaky zay koa Davida efa eo am-pelantanany Davida zao ny hainy Saoly raha ianao ngamba teo amy tanany teo amy tanany Davida de io n'occasion nomen'Andriamanitra am-pelantaninao ny hainy tapero ny hainy ary raha misy ny teny miaramila ny Davida io fa natolotsy Jehovanao ny hainy Saoly ry mpanjaka Davida aonao zy Davida sanatry avoko nikasika ny olom-baositry Jehova de ozana hoe sarotra atao koa ty Davida ty sarotra tiavina koa ty Davida ty mbo ina koa mitadiaviny lahy koatriny io efa eo am-pelantananao efa ata merci zao le olona non zy Davida tsy anjarako fa rehefa tonga ny fotoana omeny Jehova ny fanjakana ina ny lesona zany amy Davida sy Abrahama reo olona reo de ce sont les hommes de l'espérance ho ny filazako azy nahazo teny fikasana envers et contre tous tsy nisy na iray aza izay nino ny teny fikasana reo olona reo fa ireo olona reo de niazona hatramin'ny farany aonao sy Jehova avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany manao any Davida manao any Abrahama azafady de avy amy Davida koa ny poirany Mesia hamonjena ny olona rehetra feny raha atao zany hoe Jesosy zanaky Davida Jesosy taranaky Davida le titre kristolojika de zao hoe izy lay nandrasan'ny nosy izy lay andrasan'ny olona rehetra ary izy no nandrasan'ny Israely averin'Andriamanitra aminy ny fanjakana zay nalaina ankeriny taminy aonas Jesosy amy 0:10 mpangalatra azy jiolazy atao alohako quelque part zany ambadiky ty lesona ty de zao hoe manasa atsika zany ny tompo mba hay anavaka tsara ny mpianatra sandoka sy ny tena izy fa misy ny misandoka ary ty filazantsara matotoko voalohany zay ny anaratsika androany ty zay miresaka ny amin'ny atao hoe Genesis ny tantaran Jesosy de mampianatra atsika hoe mahaiza mikaroka niny andohan'ny finoanao fa tsy le olona hoe ty hany de atelemo kristianina zazakely le hoe
de fa anana. Fa zay atolotra anao de adiadio tsara, fotopotory tsara. Zay le hoe biblos geneseos, karoy. Aza tonga de manaraka ny rivotry ny fampianarana zay mahasodoka, fa karoy zay le hoe geneseos. Izay no fampianaratsika androany. Misaotra anareo naharitra ny eny, de ny tompo hitantsika manome fotoana ho amin'ny andro alarobia anankiray zay malalaka indray hitondrana ny toy ny titra kristôlôjika zay mbola hodinitsika. Vavaksika. Sotranao Jesosy eo noho ny teninao nampahery anay indray tamin'ny teny io ty. Hay ve izany tokoa izy ty. Ampianaro zahay mba hay hanavaka tsara, hay amotipototra tsara ny antony finoanay. Ny loharano nipoiranay fa tsy terateram-poana izahay fa nisy nipoirany. De hainao zany. Jesosy io, ianao no loharanonay. Sambatra zay manana anao. Satria ny teny fikasana zay nataonao aminay de tsy mba misy raraka an-tany. Na iza hino, na iza tsy hino. Ianao le nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama. Fa le aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ianao ny teny fikasana tamin'ny Davida, ianao lay malalako, lay sitraky ny foko hitondra an'Israely. Tsy mora ny natongavany tamin'izany. Ady, ranomaso, kiakiaka, fanenjehana, ady mamay vai, enina de nyrafozany aza ny fofony ainy. Kanefa rehefa nenao Jehova no miteny, iza no asakana, iza tsisy. Izany no Andriamanitray. Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Davida. De sako zay teny, fa izay dia nomenao teny fikasana. Ary de hazononay amin'ny teninao ianao, fa tsy mivadika am'izay lazainao ianao. Tsy mba tahaka anay olombelona, hafa androany, hafa rapitso. Fa ao aminao ny eny, ary ao aminao ny amen. Amin'ny anaran Jesosy Kristy, ilay fototra ijoroan'ny finoanay, no angatahako izany. Amen. De samy hitahin'Andriamanitra tompoko mirary soatsika rehetra ho amin'ny rapitsondray amin'ny fandahana avy tokana amaranantsika fotoana de ity ira ity hoe eo anilanao. Samia soavan'ny alina tompoko. Anilanao no tiako riray, fototry ny fifaliko riray. Ianao no tokiko riray, tsy misy zay aiko riray. Ianao no vatolampy riray, aminao amo miatsampy riray. Ny finoko anao de ampy riray,
piai toko dira Rida Anatitsa Tukikyutuku Rira Miaina Farina Dira Azavela Farina Dira Fa Andrai mi fi Tahina Dira Ka Isautana Magina Dira Ramisi fi Sapana Dira La Sarupsa Umbana Dira Siguresika La 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 Dira Fa Atukiana Dira